Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Miainga amin'ny filaminana ny asa fampandrosoana rehetra tiana apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa afaka miara-pilaminana ny mponina, mahafantatra tsara sy resy lahatra amin'ny fampandrosoana atao, tsy ho ela dia hiala amin'izao fahantrana ianantsika izao ny vahoaka malagasy. No tanterahina androany tao amin'ny masoivoin'ny Madagasikara ao Paris ny lanonana ho fanolorana ireo fitaovana informatique serveur ho an'ny ministeran'izay efatra Madagasikara avy amin'ny fikambanana UEM na ny Union Emergence Madagasikara. Fitaovana miisa 7 no natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'izany. Efa misy hoy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny fifampiresahana mahakasika ny vidin'ny fanafody ary ho asaraina hatrany ny kalitaon'ny fahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ny 720,000 ny mpianatra nahavita fianarana farmasiana ihany no miditra eny amin'ny hôpitaly Mpanjakana raha ny fanazavana fa misafidy ny sehatra tsy miankina avokoa ny rehetra. Tontosahan'io ny filan-kevitry ny antoko malagasy miara-miainga tany amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Manapirofo izany fa velona ny antoko ary misandrahaka eraky Madagasikara ireo mpikambana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, mikatona avokoa ny akamaroan'ireo tobin-tsolika any Royaume-Uni vokatry ny tsy fahampian'ireo mpamily fiara vaventy mamatsy izany. Ankoatry ny solika, manomboka mialany ihany koa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao. Ny andindinindreo arahinao afaka fotoana fohy. Ankafalinindray tompo-plasy tompo-vavy ny toko mitsitsika ny tokona barabaratsika sirairay avy any mampandroso ao atokatrantsika ny fahitalavitra kono tonga soa eto anivo ny fampalalambavao amin'ny ity sabotsy takariva ity eto ampiadoana dia asiako ampanajana anao anaraka ny fotoana ny fampalalambavao hatramin'ny farany hoentsika anomboana ny izany fotoana ny fampalalambavao zany dia ny pejy politika miainga amin'ny filaminana ny asa fampandrosoana rehetra tia napetraka eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa afaka miary ampilaminana ny mponina eto Madagasikara mba hatratra tsara sy resy lahatra amin'ny fampandrosoana atao sy ho ela dia hiala amin'izao fahantrana ianantsika izao ny vahoaka malagasy dia rahantsika ny mbatondra antsoratry Gaetan Andriatsilavo. Niverina ary ny anazivahana tato ato ny tsy fandripahalemana saika manerana ny nosy, niverina ny sakandalana, ny asan-dahalo sy ny fandorana tanàna, ny famonoana olona, ankoatra ny sitomahery sy ny arposy ary ny alabotry izary toa lasa andavanandrom-piainan'ny mponina hatr'izay, indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Fanontaniana maro no apetraky ny mponina manoloana izany, manao ny asany tokoa ve ny mpitandro filaminana ka hiaro ny vahoaka sy ny fananany araka ny iraka na mpanaovina azy. Manitra loatra ve ny vahoaka ka manao izay rehetra ahafahana mitady vola, ahitana izay arotsaka isan'andro eo anivon'ny tokantrano. Aiza ho aiza ireo paikady napetraka, miainga amin'ny traikefananana hatr'izay, amingorana ireo mpanao asa ratsy sy ny maro hafa. Ny anao Zombara aloha manao ny asany ny mpitandro filaminana, miady amin'ny tsirariny, manenjika ireo dahalo, miady amin'ny kolikoly sy ny fanapara-pahefana. Iarahany rehetra mahita ohatra ny eo anivon'ny zandary fa efa maro ireo voasazy, nisorona tamin'ny asany, nahiditra ponja noho ny fanaovana tandrevaka amin'ny asa sy ny fitiavatena ka manadiny ny mibanjina ny ho avy. Iarahany rehetra mahita ihany koa ankilany fa efa misy ny ezaka avy amin'ny vahoaka hanomezana tanana ireo mpitandro filaminana. Araka ny tatitra voaray no ny loharanom-baovao azo avy amin'ny olona tsara sitrapo avokoa ny akamaroan'ny vokatra azo ny ireo mpitandro filaminana na eto andrenivohitra na any amin'ny tontolo ambanivohitra. Midika izany fa samy mahatsapa ny maharatsy ny tsy fisian'ny filaminana avokoa ny tsirairay avy. Ny fiarahamonina milamina no fiarahamonina afaka mivoatra sy mampandroso ny mponina ao aminy. Miainga amin'ny filaminana ny asa fampandrosoana rehetra tiana apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena. Rehefa afaka miary am-pilaminana ny mponina, mahafantatra tsara sy resy lahatra amin'ny fampandrosoana atao, tsy ho ela dia hiala amin'izao fahantrana ianantsika izao ny vahoaka malagasy. Ny filaminana ihany koa no miteraka firindrana, izany hoe mametraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny zavatra rehetra. Tsy hisy intsony ohatra ireo olona mivarotra eny amin'ny arabe raha toa ka milamina ny tsena hivarotana ary ho foana ny fanaovana fangalam-piery sy ny fifanenjehana amin'ireo mpivarotra sy ny polisy munisipaly. Ho foana ny fanariana fako ho etsy sy eroa raha mazava tsara ny toerana azo anariana izany. Azo mpianatra kokoa ny mpianatra raha tsara ny fototra-fotrasa ary ho tsara ihany koa ny vokatra manoloan'izany sy ny maro hafa. Tsy tokony ho adino araka izany fa mila miova manaraka ny fampandrosoana tiana apetraka ny fomba fisainana sy ny fomba fanao izay hita fa tsy mahomby hatr'izay.
tsy maintsy miova manaraka izany ihany koa ny asa atao rehetra. Midika zany fa dia ao anatin'ny filaminana no azahoany ny vahoaka malagasy mirisy kokoa makana amin'izany famparisondra zany eto Madagasikara fa ao anatin'izay pejy politika izay hatrana no tanterana tamin'ity androany ity tao masivony Madagasikara au Paris dia lanonana ho fandorana ireo fitaovana informatika serveur ho an'ny ministera miisa efatra ny Madagasikara avy amin'ny fikambanana UEM na ny Union Émergence de Madagascar fitaovana miisa 7 no nitolotra tany amin'ny fomba ofisialy tamin'ny izany Gaëtan Andriatsilavatra. Tao amin'ny masivony Madagasikara ao Paris no nanatanterahana ny lanonana ho fanolorana ireo fitaovana informatika serveur ho an'ny ministera miisa efatra ny Madagasikara avy amin'ny fikambanana UEM na ny Union Émergence Madagascar androany. Isitaka ny fitaovana ny ministeran'ny raharaham-bahiny, ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka, ny angofo sy ny fizahantany. Nahazo ampahany amin'ny fitaovana ihany koa ny masivony Madagasikara ao Paris. Misy moa zany fanolorana don zay serveur zany serveur momba ny resaka informatika ho zaraina amin'ny ministera anankiefatra zay ministeran'ny énergie, ministeran'ny santé, de ministeran'ny tourisme, de ministeran'ny MAE. Misy 7 zany ny totalin'izy ireo ny anankiefatra moa zany makany an-tanindrazana makany Madagasikara de anankiray napetraka ho an'ny ambassade eto satria ilain'ny ambassade eto koa zany karakarana ny taratasy ny malagasy zay mipetraka eto toerana zany. Ka io don io moa zany nomeny ny mpiara-miasa maimaim-poana de na lefa maimaim-poana koa zany makany Madagasikara. Miisa 7 ireo fitaovana nomeny ka nandray izany tamin'ny fomba ofisialy ny ministry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina. Nampetran'ny lanonana ny masoivo Rija Olivier Hugues Johnson ary nanatika izany ny solitenan'ny diaspora ao Paris. Est-ce ny fiara-miasa izay hatrany iny vaovao na rahantsika toy iny fa ho any amin'ny faritra aloatra mangoro vetivety indray kosa isika totosa ho an'ity anio ity ny filan-kevitry ny antoko malagasy miara-miaina ny MMM tany amin'ny faritra aloatra mangoro ity. Manaporofo izany fa velona ny antoko ary misandrahaka ereky Madagasikara ireo mpikambana. Totosandroany tao Ambatondrazaka ny congrès party ny antoko MMM na ny malagasy miara-miainga ao anatin'ny faritra aloatra mangoro. Lahadinika tamin'izany ny fampiroboroboana ny antoko izay efa navitadingana lehibe tamin'ny fampandaniana ny lolo Madagasikara faranteo. Antoko azo lazaina fa manana ny mahizy azy ny MMM raha any amin'ny faritra aloatra mangoro. Tafatsangana nandritra izao fikanando izao ny bureau vaovao hitantana ny antoko ka voafity tamin'izany ny filoha vaovao any amin'ny faritra. Zany vitany fividianana coordinateur zay tondra ny MMM telo aloatra mangoro dia ny tenako moa zany raha amin'izao toetra raha zao dia ilaina tokoa ny fameloman'ny antoko ny ambaindany asa rehetrarehetra mikasika ny atao hoe antoko politika. Ka eto zany manomboka izao dia somary hazakazaka kely ny fanatevenanay ny mpikambana ao anatin' izany antoko malagasy miara-miainga zany zay asa mafy tokoa ny miandra nefa ny andraikitra sy ny adidy zay napetraky ny rehetrarehetra tamiko zany dia vonina tanteraka hanao izay asa izay. Hatreto aloha zany ny antoko politika dia tsy maintsy mieritreritra n'izay vina fandrotsahana olona amin'ny fifidianana zay fa mbola isy moa ny congrès national dia mitapaka any amin'ny congrès national ny toan'izay resaka. Tanjona ny anenika ny commune 720 atao anatin'ny faritra izay tsy ho ela fa atao mialoha ny congrès national ny antoko malagasy miara-miainga. Ajantsika ny lafim-baovao ara-politika fa lafim-baovao hafa eo amin'ny lafiny ara-sosialy indrindra fa ny makasika ny fahasalamam-bahoaka efa misy ny ministry ny fahasalamam-bahoaka ny fampiresana makasika ny vidim-panafody eto amintsika ary ho atsarina trano ny kalitaon'ny fahasalamana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny 4.0 isanjato ny mpianatra navita ny fianarana makasika ny farmasiana ihany no miditra eny anivon'ny hôpitaly Mpanjakana raha ny fanazavana. Fa misafidy kosa ireo sasany eo amin'ny sedra tsy miankina avokoa ndeha rahantsika ny fanadihadiana entiny Lela Ranefson. Olana eo amin'ireo hampivarotra fanafody ara-dalàna sy ny mpanjifa hatrany ny resaka vidim-panafody. Ao ny tsy fitoviana vidim-panafody eny amin'ireo mpivarotra fanafody izay saika hita amin'ny faritra maro. Eo ihany koa ny tsy fidiran'ireo farmasiana navita fianarana eny amin'ireo hôpitaly Mpanjakana. Manoloana izany nitondra fanazavana ny ministry ny fahasalamam-bahoaka androany. Efa
tranga hita masy zany zay dia efa nisy dinkana efa natao miaraka ny fampiresaka tamin'ny farmasiana amin'ny fijerena ifotona zay fanafody zay fa izy dia marsa lavalava efa natomboka izay fifanatonan izay mba afana mijery eo ina ny vahaolana ahafana mijery an'izay vidy fanafody zay to Madagasikara to tsy afaka hitena hoe rovina satria fa eo andalam-panaovana négociation sy fijerena an'ilay izy mihitsy zany zahay amin'izao fotoana efa nisy ny appel d'offre ho an'ireo farmasiana miasa eo amin'ny fanjakana firy zareo mihitsy ny aprisiana fa ny plasy misy fa le olona le mpianatra vao mivoaka mihitsy zany hoe midirana ata secteur public fa indronanao appel d'offre zay tsisy mamaly le mpianatra dia tsy hoe tsy misy zany dia raha miteny hoe tsisy poste amin'ny farmasiana dia lainga fa tsisy an'izany fa misy poste ao fa iry zareo no misalasala hitra anatin'ny secteur public. Ankoatra ny vidim-panafody manampy izany ihany koa ankilan'ny fivarotana fanafody tsy ara-dalàna izay hita eny amin'ny fiarahamonina ka miteraka fa tsy antoka amin'ireo mpivarotra fanafody ara-dalàna ary misy voka-dratsy betsaka ho an'ny olona indrindra ny tsy fanarahana ny kalitaon'ny fanafody. Tiana olazaina zany dia miasa ho an'ny fahasalamana tompoko ny farmasiana. Tsy miasa irery nefa ny farmasiana fa misehatra miaraka mampiasa amin'ny fahasalamana rehetra, miara-miasa amin'ny dokotera, mitsabo nify, mpampivela. Tsy maintsy ny fanometanana amin'ireny rehetra ireny satria ny tanjona iray dia ny fahasalamam-bahoaka. Eny amin'ny farmasiana amin'ny mpamongady ireny dia miara-miasa amin'ireo mpisehatra isan-karazany satria orinasa moa zany izy ireny dia misy isan-karazany, tsy maintsy misy hoe comptable, misy etsetraetsetra. Kanefa amin'ny mahasaropadin'ny fanafody dia sarotiny izahay farmasiana. Indraindray nefa nohatra tsy azo miafy zany ary misy foana ny zavatra manahirana, misy ireo mihevitra fa etam-barotra hono ny fanafody azahoana vola ka manara-po mivarotra zany etseroa ary tsy matahotra mihitsy ary ny amitaka ny mpiarabela amin'izay mila ny fanohanana ka mila ny fanohanana ireo tompon'andraikitra ara-panjakana izahay Andriamatoa Minisitra satria ireny mpivarotra tsy ara-dalàna ireny tsy mahatsiaro manana andraikitra amin'ny fahasalaman'ny hafa fa vola dia vola fotsiny tedavina. Manana andraikitra lehibe eo anivon'ny fiarahamonina ny farmasiana sy ireo orinasa mpanafatra fanafody amin'ny fampiakarana ny kalitaon'ny fitsaboana eto Madagasikara. Ho an'ny orinasa Cofarma izay efa misehatra amin'ny famatsiana fanafody ireo toeram-pivarotana fanafody manerana ny nosy efa 80 taona amin'izao ny kalitao no atao lahara-pahamehana. Kalitao izay azo avy amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpamokatra fanafody any ivelany izay efa miara-miasa amin'ireo firenena maro toy ny ao Eropa sy hafa ihany koa. Izy ireo izay efa manaraka ny hafentra ICH. Tsy motra ny fanafarana fanafody sy ny fitsinjarana izany eny amin'ireo mpivarotra fanafody efa mamindrizina ny atelonjato rany fanazavana. Ny fahasahiranana hitanay eo amin'ny fanafarana fanafody dia vokatra le Covid-19 io satria ny akamaroan'ny firenena mamokatra satria niatra tany amin'izareo koa le Covid-19 dia ny fanafody aloha izay ilain'le firenena no tazominao azy dia izay ambiny no alefany aty amin'ny firenena hafa taty Afrika sy taty Madagasikara. Ny dikan'izany hoe ndraindray manafatra fanafody izay nefa tsisy le fanafody fa izao efa manomboka miverina milamindamina miandalana eny ihany ny fanafarana fanafody. Androany henona ankalazana ny andro maneran-tany ny farmasiana izay fotoana niona ireo mpisehatra rehetra ary nampatsarivina ihany koa ny anjara andraikitry ny farmasiana eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana ny firenena. Ny loha-hevitra no safidina tamin'ny tsisy ny hoe farmasia toky miara-dalana amin'ny fahasalamanao. Ny ara-tsosialy izay fa naefa manomboka mialefa aza ny valinaretina Covid-19 eto Madagasikara misy ihany ireo ataontsika hoe takaitra navelana zany aretina zany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Misy amin'ireo olona nanao ny findramam-bola tamin'ireo mpampindram-bola madinika no niroso ny banky ny fanagiazana ny fananany ny taona 2020 ka mety hatramin'ity taona 2020 ity tsy maintsy novaina ihany koa ny ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny banky ny dingana ataon'ireo mpampindram-bola amin'izao fotoana izao ka maro ireo tsy maintsy nolavina tamin'izany. Dia raha ny avison hatrany no mitorantsika ny andinindininy mahakasika izay. Maro amin'ireo olona nanao findramam-bola tamin'ireo mpampindram-bola madinika no tsy maintsy niroson'ny banky ny figiazana ny fananany antony tsy afaka namerina ny vola izay nindra amin'ny intsony noho ny valanaretina Covid-19. Ho an'ny microfinance rehetra misy an'izay foana zany fa
le izy arakaraka ny zava-misy zany no mety hoe fisehony ihany koa eny amin'ny olona fa efa tena hoe tsy azo ialana zay vao tonga amin'izany sehatra zany fa raha mbola misy ny zavatra afaka ifampiresahana amin'ilay olona zany sy ny andaminana ny zavatra rehetra dia anisan'ny ataoko hoe institution de microfinance mijery an'izay comprendre an'izay zavatra misy iainan'ny mpanjifan'izay zay no mahatonga anay na ny resaka famerenam-bola dia tena ifampiresahana amin'ilay mpanjifa mihitsy hoe ahoana ny fahafahanao mamerim-bola dia izay no soratana ao anatin'ny contrat fifanarahana rehefa avy eo fa tsy ny oativitana sy maika akory ny mametra hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao izy fa dia ny ifampiresahana le izy. Sehatra tojo fahasahiranana betsaka nandritra ny taona 2024 ireo orinasa misehatra amin'ny fampindramam-bola majinika nateraka ny ivalana aretina COVID-19. Tafiakatra ambony ihany koa ny tahan'ny olona manana fahasahiranana amin'ny famerenam-bola eny anivon'ireo mpampindram-bola majinika izay misy fiantraikany betsaka amin'ireo mpampindram-bola. Araka izany tsy maintsy novaina ny dingana izay mila ataon'ireo mpindram-bola. Nisy ihany ny fanovana procédure satria mazava ho azy ny fanjakana nametraka ny hoe tokony tamin'ireo fotoanan'ny krizy ireny tokony ho ahembotra 3 volana ny famerenam-bolan'ny olona dia mazava ho azy zany nisy fanovana sy fikitihana procédure mba ahafahana manaraka an'izay ataoko hoe sosikevitra zay nomeny ny fanjakana izay fa ho anay koa nefa ny ao anatin'izay satria ny tontolon'ny microfinance mivoatra mandrakariva dia mazava ho azy tsy maintsy manao ny procédure ihany koa manaraka ny fahamaliana ny filan'ny olona izay mba tsy sinny ataoko hoe mba ahafahana miatrika ny fifaninanana sy ny concurrence. Nahitana fiakarany ny tahan'ny findramam-bola amin'ireo sehatra tsy voakasika betsaka ny valana aretina. Amin'izao, misy amin'ireo olona manao fangatahana findramam-bola no tsy mahazo antony ahina ho voakasika ny amenana ara-pahasalamana sy ny fioboana ny fampindramam-bola ka hisy fiatraikany amin'ny famerenam-bola. Fa ho any amin'ny faritra vetivetsika mialohan'ny isantoantsika anatin'ny tapany voalohany ho an'ny toliara mitoetra ny fanehoan-kevitra maro samihafa sy ny fitakiana anagalana orinasa ahafahana mampandroso ny tanànan'ny toliara. Tokony hazava antsakasy andavany ny tombotsoa ho azo malona izany ho ny andaniny ary tokony hajoro ny orinasa hanome asa ny tanora ho ny ankilany. Fifampiresahana andatabatra boribory ho tombotsoany rehetra no ilaina ho ny olombafidi ao an-toerana. Gaitao Ndratsilavo. Mitoetra ny fanehoan-kevitra manoloana ny fitrandahana fasimainty apetraka ao Toliary faritra tsy mandrefana amin'izao fotoana indrindra taorin'ny fiverenan'ireo tanora nanaraka fiofanana tany ivelany teto an-tanindrazana. Lany fanirianay aloha ny zanakay moa henanykio fa nianatra tany lavitra nefa atao favoakiny izay fianarana tokony ataony tany nefa avy ato amin'izay tsy asa tsy misy ny asa izay zany mba tokony hoe mba fanirianay mba hisoka fanibazy. Zay zany tena fanirianay. Rehefa manohatra zany dia mba manana porofo mivaingana ahafahana manohitra an'le zavatra fa tsy hoe halako bika tsy tiako tare amin'izao fotsiny. Taizara nisy hoe firenena anankiray na ity na ataontsika hoe faritra anankiray na sina orinasa lehibe tahaka antony ny hoe ho lavina ankitsy ranotsotry zao misy zavatra tsy mety zany misy zavatra reniny satria ataon'ny olona fiomehezana fotsiny ty toliara tsika ty amin'izao raha ohatra ke mbola hijanona amin'izao nefa tsisy ny orinasa. Misy tsy mazava ny momba ilay orinasa raha ny fanazavana ka antony anakanana ny firisony ny tetikasa. Io bazy io ny vidy cahier de charge ny vidiny. Ny vidy résultat technique nataon'ny toliara sainja. Donc fanjakana sy toliara sainja zany nivarotra amin'ny bazy. Ino ary bloquena ny bazy. Donc zany misy affaire maloto ao tian'ny fanjakana hatao mato bloqueny. Zay nanovako hoe mila mifampiresaka amin'ny fanjakana aloha le ponina eto Toliara ato mba halala hoe farafahakely mba izao raha hitanay eto. Fa zaho io na tsy mivoatsy raha rahako. Zaho lefa 75 ans moa raha rahako nitsony io tsy mivoa. Fa saingy zaho niteraka. Zay mampiresaka ahy amin'ny bazy. Zaho mananjanaka. Fianakaviako mananjanaka manataranaka ihany. Fifampiresana sy fanatonana ny tokony atao raha ny fanazavana. Raha tsy maintsy erisona ny tetikasa, tokony ampahafantarina bebe kokoa ny mponina ny tombony ho an'ny Toliary, ho an'ny faritra tsy mandrefana sy Madagasikara iray manontolo. Hoe andao ho resahana afantarana ny vahoaka amin'ny de A jusqu'à Z. Andao ho jerena cahier de charge. Hoe mamaly filan'ny vahoaka ny Toliara ve le izy. Na ady varotra ihany koa raha ohatra ka
jerena ino ny tombony ho an'ny tanàny Toliara, ino ny tombony ho an'ny faritra Antsimandefana, ino ny tombony ho an'ny Madagasikara, satria tsika nefa manana ny KMM, manana tsika ny Ambatovy amin'izao fotoana zao, misy tombony ho antsika ve le izy, sa tsy tombony ho antsika. Raha tsy misy ino zay lesoko zay no tokony harenina. Tombony lehibe ho anahy manokana, satria efa misy azo akana ohatra ny ao Fort Dauphin, akana ohatra ny ao Ambatovy, dika zay manatombo ny Toliara amin'izay fisian'ny base zay raha ohatra ka tanteraka le izy. Satria mety misy lesoko any. Arena zay lesoko zay, zay tsara zay no tokony ampitomboana. Maro amin'ireo ray aman-dreny, indrindra ireo mampianajanaka no manantena isin'ny orinasa ao Toliara. Orinasa manome asa ho an'ny tanora ka tsy ho lasa vesatry ny ray aman-dreny intsony. Maro ihany koa nefa ny olana tsy maintsy hovahana raha ny ao Toliara manokana no resahana. Isan'ny mibahatoerana amin'izany ny falafosan'ny herinaratra ka mahatonga ireo orinasa tsy hampiasa vola ao an-toerana. Fomba ao anatin'izany indray ny fandaharana alalino eto amin'ny fahitalavitra kolo rapitso amin'ny 7:00 andeha aratsika ny ampahany makasika izay hoentiny onona saina. Fomba iray mandrafitra ny kolotsaina malagasy ny famadihana. Eto ny fitany no manatanteraka azy amin'ny ankapeny, saingy ny hevitra finosiny, fanomezana asina ny razana ny Andohany, loharano ipoirana, famadihana ny alahelo lasa hafaliana, manao izany avokoa ny faritra rehetra, fa ny anarany sy ny fomba anatanterahana izany no tsy mitovy. Tsy atao foana akory izy io fa maka andro misy fanandrona mihitsy zany ary manarakaraka izay hoe tsy amin'ny fotoanany miasa akory fa matetika rinina na lohataona hiditra ny lohataona tahaka izao dia amin'ny fotoanany dia mahazo andro zany zao ny fambolena fa ny saina indray no ampiasaina. Ka eo anatin'io zany zao dia hitantsika fa misy raharaha lehibe io izay antsoina piragasy zay mahangona zany dia mandamy amin'ny fotoana io ary amin'ny lafiny anankiray koa hoe maka voninahitra eo amin'ny fiarahamonina zay le hoe zanadrazana ateriko alao ny fiainana ary ohatra mividy voninahitra mividy voninahitra lay fianakaviana zany satria manasa olona any ambony any dia tonga eo dia hoe tena tonga taty mihitsy ny mpiara-miasa isan-karazany. Hitanareo amin'izany fa misy hevim-pivavahana ao misy hevitry ny fiarahamonina ary misy resaka toe-karena ihany koa satria rehefa manasa olona avy any ivelany ihany dia tsy izy menakavy ihany no fa io le sakafokafo kely madinika sy le tao zavatra eo manodidina io vidina ary averiko eto tsy resaka hoe mivavaka ao amin'ny razana akory fa manandratra tsy hoe adoré fa vénéré zay io meny hasina zany izy manodidina 520 isa isan'ny taona eo ny famadihana hatrehina tarika piragasy iray talohany nidira ny fananaretana Covid-19. Ny famadihana izay isan'ny fototry ny fidiram-bolan'izy ireo ka nairany ny tompona andraikitra isa-tokony tsy hahatonga ny fampiatoana miteraka fahasahiranana toy ny tato anatiny izay 2 taona izay. Ihany koa anatin'ny famadihana zany isika ao anatin'ny fandarana alalino azadino rapitso amin'ny 7:00 isy antovetovety tsika anatin'ny reto doka varotra ireto dia verina ao anatin'ny etapany faharoa manam-peona vetivety ary. Partagez les fous rires, les découvertes, les petits plaisirs, les passions, les rencontres inédites, les moments importants, ensemble, autrement. Partagez vos mégas et faites-en profiter à vos proches partout. Tapez le dièse 111 étoile 4 étoile 4 dièse. Toujours plus de foot ensemble. Voilà, on a l'épilogue de notre
Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Tonga sy reto place topavy eto ny fampalaram vaovao ato anatin'ny tapany faharoa mbola saiko anao anaraka izany hatramin'ny farany ho tafiakatra 4 degré Celsius ny fiakaran'ny marapany tany eto Madagasikara amin'ny fiafarany taonjato farak'amby roapolo ity raha ny zavamisy tato anatin'ny 70 taona farany raha ny fanazavana azo avy eo ny sampana mpamantatra ny toetrandro raha izany no tanteraka tsy afaka amboly intsony ny tantsaha raha ny fanazavana tsany fanadidina entiny onona sainy mitomaka any amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana hatrany ny fihetsika mampitondratena ny zanak'olombelona na eo azy ireo ezaka fambolekazo sy fikajiana ny tontolo iainana ho an'ny Madagasikara manokana ny enatra ny amin'ny 500 ny vokatra ara-pambolena tato anatin'ny 70 taona farany vokatra ny fiovaovan'ny toetry ny andro ary mety tsy ho afaka amboly intsony ireo tantsaha afaka 20 taona vokatry ny fiazakazaky ny fiakaran'ny maripan'ny tany. Raha zao misy atsika zao ataontsika eo fiakarana 2 degré izy tao anatin'ny 70 taona dia raha olona 70 taona ny anontany atsika dia afaka milaza hoe ohatrany ahoana ny fiovan'ny vokatry ny fambolena tao anatin'izay efa very hatrany amin'ny atsasa-bokatra fiovana 2 degré na very atsasa-bokatra ka raha ny fiovana 4 degré engane ka tsy hisy zay fa ho voasoroka fa mety tsy hamokatra tsony ny tany raha izay ny misy. Ny maripana zany dia singa anankiray entina andrefesana ary ahatsapana ny atao hoe fiovan'ny toetrandro. Ity fiovan'ny toetrandro tia dia efa hatrizay ary hatramin'izao tsika miteny zao ary mbola mitohy raha tsy misy ny fiovam-penitra merivaika eo amintsika. Ambony ny tany fanimbana hoarina amin'ny fiarovana ny tontolo iainana raha ny fanazavana hatrany ka tsy mahasakana ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Amena ny fanatsimbadiana izany raha tiana ny toizan'ny fambolena izay veloman'ny 70 isanjato mahery ny malagasy. Fa anjarantsika rehetra nomika ondoha mitady ny hoe inona ny vahaolana ahafahana mampihena aloha raha azo atao ary ina ihany koa ny vahaolana ahafahana miatrika zany hoe mandrindra mampifandrindra ny fiaina sy ny seha-pihariana misy ny tsirairay amin'izay tsy maintsy ho fiakaran'izay dia nirotsakorana voakasika ihany koa hita ihany koa ny fienana hatrizay ka hatrazo amintsika teny zao mihena hatrany nirotsakorana ny manahirana nefa misy orana mety tonga be dia be ao anatin'ny fotoana fo izay atenaina hamelona nefa mety maniba ihany koa etsy andanin'izany. Ny seha-pihariana tsirairay dia tokony manana izay fahalalana izay ary manana ny fahatsapana ary manana ihany koa politika na stratégie manokana hiatrehana an'izay fiovan'ny toetrandro izay. Tsy tokony ianona fotsiny amin'ny fambolekazo araka izany ho fiarovana ny tontolo iainana analefana ny fiovaovan'ny toetrandro fa tokony anamafy ny fanaramaso ireo orinasa izay miteraka entona mangeja, ireo fiara-manetroka mainty, ireo mpamboly sy mpiompy mandoro tanety sy ny sisa amafisina sy ampiarina ny lalàna. Ankoatra izay, eo ampandaniana sy famokarana ny mety ho vinavina ny taom-pambolena sy ny taom-pahavaratra manaraka ankehitriny ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro sy ny ministera ny fambolena izay andrasana amin'ny volana oktobra ho avy izao ny famoahana izany amin'ny fomba ofisialy ahafahan'ireo tantsaha miomana amin'ny fotoam-pambolena ho avy. Makasika an'izay fiarovana ny tontolo iainana izay hatrany fa any amin'iny faritra loatra mangory iny ahina ho potika tanteraka ny alarovana ao amin'ny fizaran'ny faritra loatra mangory sy vanakanakaratra iny amin'izao fotoana izao. Ireo VOI natao hiaro ny alaindray nambarandry fokon'olona no anisan'ny fototra iray mahasimba n'ity ala ity. Niarantsika ny fanadina makasika izany. 740 hektara no ala arovana izay ahina ho potika tanteraka ao andrefany Andasibe hatrany Andramasina ao amin'ny fizarantany ny faritra loatra mangoro sy vakinakaratra iny amin'izao fotoana izao. Taorina ny fampakarana tribonaly tany Moramanga ka nanasaziana azy ireo andohonitra roetsy ariary avy dia nampiantona tamin'ny asany aloha ny VOI noho izy ireo tsy mazava manoloana ny raharaha.
Ny ministerany tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy no nandray io fepetra io raha toa ka ireo VOI sasany no isany manapotika ny ala arovana. Taorinan'io nafindra vonjy maika amin'ny fokon'olona mivantana ny fanaramaso sy ny fiarovana ny ala. Ahina raviravitanana ny fokon'olona raha toa ka ny mpitarika azy ireo izay nahiditra miponja vonjy maika any amin'ny fonjany Ambatolampy nanomboka ny 17 volana septambra lasa teo. Araka le teny voalaza tena potika mihitsy le ala satria raha teo aloha zany resaka VOI dia araka le teny tamboninandro zany le hoe misy reta kambana mihitsy zany any karazany hoe mivarotra le kakazo sy ny tariny. Amin'izao zany efa nasorona tamin'ny VOI mihitsy zany le fitantanana dia miverina vahoaka nefa le any amin'ny faritra Merina mihitsy zany le vahoaka avy any Merina no tena manapotika aloha raha faritra Andrefana. Fa raha le ato amin'ny Atsinanana zany dia tena hoe zana tany aty ary mandrara mihitsy zany zay manao fanentanana mihitsy amin'le resaka hoe fiarovana ny tontolo iainana tsy hapotika an'le ala. Fa tena tsy tana le vahoaka amin'izao andro zao zany zay midina ny fotony mihitsy fa tena tsy tana mihitsy zany fa tena potika le ala fa tsy mba honohono fa tena potika. Ka amin'izay antony zay zany dia tokony hoe miatso n'le mpitondra miandraikitra an'izany zany zay mbo hidina te fotony mihitsy ny jery an'izay. Misy karazan-kazo sarobidy maro amin'io ala arovana io hoy ny mponina ny antoerana. Tokony andray fepetra entitra mihitsy ny tompon'andraikitra amin'ny fiarovana ny ala sisa tavelao. Ankoatra ny azo naringana sy nodorana ary natao saribao avokoa izany. Ringana ihany koa ny biby toy ny gidro izay nahitana betsaka tao anatin'izany ala arovana izany. Ireo ananay nefa zao ny toerana misy ny tanàna ety mampalahelo fa nany fotodrafitrasy tetezana tsisy raha manjary tena mpanao politika ka tena mpanao politika satria raha jerenay ny fizotran'ny raharaha dia hita mihitsy hoe misy olona mihitsy ao ambadika zao raharaha zao zay mana mesaka zay hoe afonany ty tolanay ty satria very tombontsoa reo olona reo. Tsy hoe very tombontsoa fa voakitikity aleka koa fa le zavatra trandrahana izany tena maro. Voky ny akin'ny rongana dia voafanga zany izy tamin'ny zavatra io fa lazaina fa ny any afatin'ny alamanga ny lazaina fitondrena napotikany io araka ny fiaionay ary ny etreny zany fa tsy ala irovana ifa mbola alana moramanga. Nandritran'izay heritaona zay zany zay dia ny ezaka nikaroka ny fanamarihany ary nitady zonay satria nifangalatra zo tsy fokotany miaraka aminay ireo olo reo fa fokotany hafa fa ny fokotany nakazinany hafa tsy manana zo kosa dia niezaka rehetra ny ala ampitehana. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana araka izany ny fokon'olona ao Ankazondady, komina Mangarivotra, ex Beparasy, distrikany Moramanga, faritra Laotramangoro, mba hijery ny fiarovana ny ala indrindra fa ny mpitarika azy ireo izay nitazonina amponja any Ambatolampy izay no ampangaina ho mpanapotika ny ala kanefa ny mifanohitra amin'izay ny zava-misy ny fotony. Tompon'andraikitra voalohany amin'ny famolavolana olombalona ho an'ireo manamboninahitra ampirinasa eo amin'ny akademia miaramila ka mila entitra ireo pikatroka eo ihany koa tokony modely eo anivon'ny fampanajana ny fipetra indrindra ny ady amin'ny kolikoly. Ny farany herinandro lasa teo nataony famindram-pibaikoana teo anivon'ny komandy ny akademia miaramila vaovao sy ny komandy teo aloha nila Hanefson. Tsy hijanona amin'ny fanofanana ireo manamboninahitra miaramila ihany ny akademia miaramila Antsirabe fa mbolavola manamboninahitra afaka miatrika ny ambana maro samihafa izany fanazavana. Ho amafisina ihany koa ny ady amin'ny kolikoly amin'ireo sehatra rehetra hoy ny komandy ny akademia miaramila vaovao. Ny tanjona hafa ivelan'izay ao ihany koa ny fanatsarana ny fanofanana samihafa atao anatiny na ny fomba amampanao io na ny tradition na ny fanatsarana ny fianarana ny koro samihafa zay atao ato amin'ity sekoly ambony ity. Efa niroso tamin'ny fanadiovana fanatsarana ny ministera fiarovam-pirenena ao anatin'izany koa ny tamazorony tafika malagasy ka ady amin'ny kolikoly tsy vita amin'ny toerana iray ary tsy vita vetivety fa anisany tena mandray anjara mavitrika amin'izany ny tompon'andraikitra rehetra eto amin'ity akademia miaramila ity ary hoezahana tanteraka ny anafoana an'izany ao anatin'ny fotoana fohy. Totosa tao Antsirabe sy ny farany herinandro teo ny fifamindram-pibaikoana ateo amin'ny komandy ny akademia miaramila vaovao sy ny komandy teo aloha.
Namafisin'ny ministra ny fiarovam-pirenena niritra ny fandalovan'ny tany an-toerana fa tokony ho modely asi anaraka ny fitsipika rehetra ireo mpitarika eo anivon'ny sekoly. Zokiolona sy zaza miisa 700 eo anivony akany fampandrosoana ambodiny sotro no nisetrika fanampiana eo anivony ministera tompona andraikitra. Misy ihany koa ankilan'izany ny atrikasa nandritra ny roa andro nataony talempatry ny ministeran'ny mponina sy ny fihina ara-tsosialy ary ny fampivoarana ny vehivavy anatsarana ny fomba fiasa eo anivonyity akany ity. Efa ho 10 taona zao no nijoroany ny akany fampandrosoana ambodiny sotry. Mitaiza sy manabe ireo olona sahirana no andraikitra sanin'izy ireo ka ny fiombonan'ny fiangonana protestanta no miandraikitra izany. Toy ny fanao isaky ny zoma, tonga tao an-toerana nitondra vatsy ara-tsakafo ho an'ireo zokiolona sy zaza misa 700 ny ministera. Tonga eto amin'ny akany fampandrosoana zay androany. Lidina ifotony iaino ireo etaetanareo sy iaino koa ny olana izay misy eo aminareo. Ka tonga eto izahay mitondra zavatra kely ihany koa ho vimbininay ho anareo. Mandra-pahitatsika vahaolana maharitra. Notontosaina nandritry ny roa andro teto Antananarivo renivohitra ihany koa ny atrikasa izay nampifondronana ireo taleparitry ny mponina sy ny fehina ara-tsosialy ary ny fampiroboroboana ny vehivavy ao anatin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Izao fotoana izao mantsy no ahafahantsika mifanakalo hevitra, mifampita vaovao ary indrindra ahafahanareo milaza eto anivon'ny bureau central ny olana izay misy aminareo eo amin'ny asa izay sahaninareo. Ary ihany koa ahafahantsika mihoatra amin'ny olana izay misy rehetra. Tanjona araka izany ny itondrana fomba fiasa vaovao amahana ny olana sedrain'ny mponina manerana ny nosy. Isan'izany ohatra ny fanatsarana ny fanaraha-maso, ireo herisetra na ny fanararaotana ara-nofo atao amin'ny ankizy amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera, ny fiarovana ny zo sy ny tombotsoan'ny zaza eto Madagasikara, ny fitaizana mifototra amin'ny fanabeazana manaraka ny rafim-pampianarana sy ny maro hafa. Mahaolana amin'ny fitohanany famovoizana indrindra fa nisehitry ny eo any koa ny filan'ny mponina ny fahavitany lalana eo amin'ny lalana ao Ambohipo tanàna ao izay mifandraika amin'ny lalam-by misy ny train urbain raha ny fanazavana. Mangataka ihany koa ireo mponina ao an-toerana mba hizarana roa ity fokotany eny Ambohipo ity noho ny fahabetsahany mponina ao an-toerana. Mandridina ny 7 isa amin'izao ny mponina eny amin'ny faritra Ambohipo. Saika ny 10 isan-jato amin'ireo no mivezivezy sy manao ny asa fivelomana eto Antananarivo renivohitra. Olana ho an'ireo mponina miakatra eto an-drenivohitra ny resaka fitohanan'ny fiara, antony vitsy sy tery ny lalana mampitohy an'Ambohipo. Ho fanampiana ireo mponina eny amin'ny faritra, lalana mirefy 10 kilometatra no amboarina ao Ambohipo tanàna izay anomboka amin'ny alatsinainy. Tombony amin'ny fanamboarana ny lalana ny ahafahan'ireo mponina eny an-toerana mandray avy hatrany ny train urbain rehefa manomboka izany. Maro ny fanamboarana lalana. Rahantsika mahafantatra fa ny aty amin'ny cité na tanàna ny Ambohipo tena somary olana araka rano ary lalana sy bassin curage sy ny zavatra. Tsika afaka miteny misy solotenan'ny mpiasan'ny kolasy eto izay anao anomboka nyty lalanty manomboka amin'ny latsinainy zany ho atao pavé sy béton satria ny béton zany ilay misy rano no atao béton dia ny ambony zany atao pavé tsy tirery any fa ny Ambohipo any amin'ny mizara roa manko ny Ambohipo aty Ambohipo tanàna dia aria Ambohipo fotsiny amin'izao dia amin'iny zany maro ihany koa ny arabe na ny lalakely izay ao anatin'ny ho atao ihany koa afaka andro vitsivitsy. Noho ny fitombon'ny mponina eny anivon'ny fokontany, mangataka ny izarana roa ny fokontany ireo mponina eny an-toerana. Raha ny tena marina zao dia mbola nitambatra foana izay eto nefa ny tena Ambohipo. Ity zany no tena mitondra ny anarana Ambohipo eto. Nefa ny eto amin'izao lasa faralahana tanàna dia mahatonga an'ilay olona mangataka hoe angataka mba fokotany mahaleo tena ilay Ambohipo tanàna. Satria mitambatra nefa ny problema izay zavatra tokony mampandrosoana ny faritra tsy tonga aty mihitsy fa ny any nefa vita. Maro amin'ireo tokantrano eny amin'ny faritra Ambohipo no tsy manana rano fisotro madio. Efa nandritra ny taona maro izay. Amin'izao fotoana misy ny fanaovana forage eny an-toerana izay ho tsinjarana amin'ny tokantrano miisa 300.
Maranantsika ny vaovao avy eto an-toerana tsy tokony hijanona amin'izao fotsiny ihany ny tanora fa mila mahay mikaroka ny fomba rehetra ahafahana mitady vola madio. Ho an'ny Ramanolotra Tsoa Jean Michel ny safidy ny anohy ny asany teo aloha izy amin'ny fanamboarana ny montre fa amin'ny alalan'ny fandehanana mandehandeha sy ny fomba rehetrarehetra ahafahan'ny olona mahita azy no fomba ahafahany manohy ny asany eny Analakely eny. Izy no Ramanolotsoa Jean Michel, mpanamboatra montre efa intaona. Teny Analakely izy no nanao izany teo aloha, saingy tamin'ny sisin-dalana. Niala tamin'ny toerana izay nisy azy izy noho ny fandaminana napetraka teo anivon'ny komuna Antananarivo. Tsy maintsy manao asa fitadiavana ihany ny tenany satria mamelom-batemanjanaka. Tsy nijanona teo nefa izy fa nitady vahaolana ka nisafidy ny anohy ny asany fa mandehandeha sady mitondra ny soratra hoe réparation montre. Tsy maintsy mandehandeha satria tianam-bola. Raha mipetraka matsisy vola tsony fa bedresin'le municipal dia tsy maintsy mandehandeha. Tetetan'ilay olona hoe anamboatra montre. Zay. Rakaraka le kilo tonga anao indraindray zay mavita 5, 9. Hafa ihany le mipetraka. Hafa ihany no mipetraka zany na prix ara zany hafa misy prix mipetraka. Fa le mitsangana tsy dia ana sy ny olona miteny ianao tsy hitanay intsony fa mandehandeha ohatrohatr'izao. Manana resaka telefônina fotsiny zany sisa ny fampanatsoina hoe aty ananina izay sisa zany eny. Anikadikely lafa izy no miala rehefa maraina ary mamonjy eny Analakely. Antony efa ela izy no niasa tena toerana ary maro ihany koa ireo olona mifamezivezy eny amin'ny manodidina. Efa manana client izy ary efa misy ny fomba ifandraisan'izy ireo mihitsy. Raha hoe manolo pile zao nenay manomboka eo amin'ny 7005 fa tonga ny 125. Zay zany zao pile misy qualité matsy le pile. Tadiny misy tsotra dia misy original ohatr'izay koa zany pile sy ny tadiny no mitovy ihany. Misy tsara dia misy ratsy. Dia arakaraka le prix any. Misy prix ana tady 110 000 dia prix le tsotra le alaina any amin'ny sinosinoa zany misy 15 000, 20 000 dia masolo ny tadiny. Mampiasa saina zany rehefa tianam-bola manao zavatra ohatr'izao izao tsy mangalatra, tsy maninona dia mahita vola. Tsy voatery miandry zavatra goavana be ny tanora izay vao afaka mitady vola. Fa mila mikaroka fotsiny ny saina ary manana fanetretena raha ny fanazavany hatrany. Ho an'ny maresaka iraisam-pirenena mikatona avokoa ny ankamaroan'ireo tobin-tsolika aniaka eo amin'ny vokatry ny tsy fampian'ireo mpamily fiara vaventy mpamatsy izany solika izany amantoerana ankoatra ny solika manomboka mialany ihany koa ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'izao fotoana izao fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Mikatona avokoa ny ankamaroan'ireo tobin-tsolika vokatra ny tsy fisian'ny solika eto Royaume-Uni. Soratra fialantsiny no mitsena ireo mpanjifa ny Exxon Mobil, olana eo amin'ny famatsiana ho an'ny Samplon sy ny Diesel. Antony mahatonga izany ny tsy fampin'ny mpamily fiara vaventy vokatry ny valanaretina Covid-19 sy ny famerana ny fifamezivezena amin'ny toerana maro ka nahatonga ny ankamaroan'izy ireo niverina tany amin'ny fireneny. Manamafy ny olana nefa mikatona mandritra ny volana maro ireo fitoeram-piofanana ho mpamily ka ifandrombahan'ny mpandraraha ireo mpamily vitsy anisa afaka miasa. Matsiaro finaritra zahay, tsapo indray ankehitriny ny mahazava-dehibe anay raha toka tsy nisy ny raharaha izay hatrizay. Izay no faneho-kevitry ny mpamily fiara vaventy iray. Itsekilany manambara ny fitondram-panjakana any antoerana fa tsy misy tokony ampiahany zava-misy ankehitriny efa eo ampamahana ny olana izy ireo. Isan'ny vahaolana noraisina amin'izany ny fanalefana ny dingana ho an'ireo mpamily vaovao sy ny fampitomboana ny isan'ireo izay manao ny test. Ity asa ity izay lasa mahaliana tanora maro ankehitriny noho ny fiatsarany tambikarama amin'izany. Ity tsy fampiana ity izay mahavoakasika ihany koa ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro. Dia izay maresaka iraisam-pirenena izay tompoka sy tompoka ndretiko manakatona ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny tsy anio ity. Isaoraka ianao niaraka tamiko hatramin'ny farany. Metraka ny veloma mandrapitafa samby tsara roa.
RG Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.